Daverina. Ok. Miarabantsika rehetrarehetra zay manaraka an'ity direct ity a. Za ihany a le nanao le nisy an'le vidéo miparitaka be tamin'ny Maly tery amin'ny Capsat. De misaotra anareo rehetrarehetra zay nipartage an'le vidéo a sy nanao commentaire a. Tamin'ny soutien rehetrarehetra par tous les moyens de saorako anareo rehetrarehetra fa tena mahery tokoa nahita an'le commentaire anareo reny. De eto za zany a i-résumé le situation a nisy taminay hoe inona nahatonga ny vidéo reny, izy ty madame ty, inona ary zany zavatra resahany zany fa mety hoe be da betsika tsy mahalala hoe inona marina ny antony. De zay zany a tonga teto Madagasikara hanao vacances. Zay tonga un mois alohan'le vadiko, de vadiko a tonga teto a le 19 juillet. De rehefa tonga teto amin'izay izy a, zay lasa nandeha hitsena anazy any amin'ny aéroport miaraka amin'ny zanakay sy ny famille. De rehefa tonga teny amin'ny aéroport amin'izay zay a, de efa tonga teo moa zany hitan'ny zanako hoe ino le dadany fa tonga. De efa falifaly daholo zany ny ankizy. De rehefa aveo a kay a tonga de nisy pafy anaky 7 sa 7 niandry anazy teny amin'ny aéroport. De tonga de tsy navelana zareo ikitikidika telefônina tsony izy hoe ifampiresaka amin'olona hafa. De rehefa aveo amin'izay a, rehefa samboriny zareo izy a, de passena douane alohany a. Tao amin'ny douane tsy nisy zavatra hoe niankrimine anazy fa nandeha daholo ny fisavana ny entana sy ny karazana. De rehefa tafavoaka tafavoaka amin'izay zany izy a, de za nanontany an'le nisambotra anazy hoe inona ny antony isamboranareo anazy. De nganareo a manana mandat d'arrêt fisamborana anazy de aseho iana raha mananareo. De zay hoy izy zareo a tsy manana fa baiko ny azonay a, de zay tsy maintsy taterahanay. De nandeha teo amin'le resaka médical reny mo vita teo a, tsisy ninona koa. De nomenan'ny gendarme zany izy satria vita ny asan'ny gendarme, vita ny asan'ny le tao amin'ny douane. De meny zareo amin'ny gendarme, tao amin'ny gendarme izy to de nampidirina zareo tao anatin'le cellule iny. 13h45 izy tonga teo amin'ny aéroport a, jusqu'à ngamba 19h izy zay vao tafavoaka tery amin'ny gendarmerie satria mbola niandry a an'le gendarme andeha haka anazy hitondra anazy any amin'ny Tobo Ratsimandrava. De rehefa tonga tany amin'ny Tobo Ratsimandrava indray izy a, de tazomin'ny zareo tao izy 3 jours izy no nitazomin'ny zareo tao. De rehefa nitazomin'ny zareo tao izy 3 jours a, ny samboran'ny zareo anazy 19 préciseko tsara zay. De ny tany anatin'le enquête hoe 21 hono izy no samborina. De nandeha niakatra déferment izy a ny 22 juillet. Tao amin'ny déferment zany a, rehefa satria gendarme le tour de base tao amin'ny déferment amin'izay a, rehefa s'excuser le vadiko a, nanatsoaka fitoriana ny gendarme. Tampotampoka teo amin'izay koa nefany a, tsy gendarme rery mitory fa primature. De vita ny enquête tao de tonga de nampidiry zareo a Tanimora izy a jusqu'à 26 satria teo ihany izy de nahazo date d'audience le 26 septembre. 26 septembre tao amin'ny déferment tompoko a, tsy nisy représentant primature ou bien ny primature en question. Tonga koa le 26 septembre le audience. Tao amin'ny audience koa contre X satria tsy tonga tao koa ny primature na ny représentant ny primature. De rehefa vita ny audience, niandry ny billet de retour nay telo mianaka. Zay tokony hiverina en France 27. Billet de retour nay a nomena mpitsara hoe ty a billet an'ireo olo reo a hatramin'izay nahatongavana zareo teto a, tsy nisy vacances vitan'ny zareo mihitsy fa io zao zareo a tokony andeha hody rapitso. Bon zay moa zany billet de retour nay a fini a, zay billet anakefatra tsisy tsony vola very iny. De rehefa vita zany tao amin'ny audience le 2 septembre voaka ny didy. Prononcé ny didy le 2 septembre hoe
peine de 1 an prison ferme pour atteinte à la sûreté de l'État. De zao zany ny antony anaovako an'ity vidéo ity, ny mpitory anay tompoko, ny mpitory an'ilay vadiko efa tsy eo amin'ny fitondrana tsony. Tapre an'ilay vidéo iny satria zay nanao demande na LP tamin'ny le 13. Après an'ilay vidéo iny de omaly nahazo vaovao hoe hiakatra audience amin'ny mardi le demande na LP. C'est valiny eo aloha mbola tsy fantatra hoe ahazo sa tsy ahazo. Fa ninany zavatra angatahako am'izao tant que hoe efa tsy eo tsony le mpitory anay, relâchenareo am'izay io vadiko io. Fa izy tsy namon'olo, resaka partage ane animbanareo fiainanay. Ny zanako isan'andro manontany anahy, maman, il est où papa? Pourquoi il est jamais avec nous? Il nous a promis de nous amener aller voir les baobabs et le beau paysage de Madagascar. On l'a vu à l'aéroport. Pourquoi il est jamais avec nous? Vous voulez que je réponde quoi à mes enfants? Dites-moi. Hein? Que son papa, il est où? Vous voulez que je réponde quoi? Maintenant, on a perdu notre travail. Mon mari a perdu son travail. Moi aussi, j'ai perdu mon travail. Et puis, la maison où on habitait là-bas aussi, en France, on a dû quitter notre appartement. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas payer notre loyer en tant qu'ici à Madagascar. Sans entrée d'argent. Vous voulez nous faire quoi? Vous voulez nous faire quoi? Pourquoi vous voulez le garder là-bas encore? Le président même, il a dit, il est légitime, mon mari, il est légitime. Ramni, accusation à Novanarwana, c'est atteinte à la sûreté de l'État. C'est vrai, oui, Miss Reoula, oui, à vos bocs, mais c'est pas de notre faute. Enfin, nous, on est des vraies victimes. Alors, sortez-nous de là. Le IST, Nkolenare, va quoi? Et souriou, ande ananay moudane France. Et souriou, ande ananay mamoudine fita diavanay. Et va simbayanareo, fiananay, simbayanareo rêve sanekay. Alors ça suffit maintenant et il faut le libérer définitivement. Et sur Dawal, ça veut dire que les sourds laisse-nous juste aller partir et le plus vite possible. Parce qu'on n'en peut plus depuis qu'on est arrivé ici à Madagascar. C'est comme si on se casse, imaginez, ça fait 8 ans qu'on est resté en France. On a économisé, on a travaillé pour pouvoir venir ici passer des vacances, voir nos familles et montrer à nos enfants que Madagascar, c'est ça. Le côté positif de Madagascar. Et là, vous voyez comment vous nous faites subir. Tous les soirs, mes enfants restaient au coin du lit. Et quand je lui demande qu'est-ce qu'il y a, mes enfants, ils disent mon papa me manque beaucoup. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu papa. C'est pas juste. Et c'est pas juste ce que vous nous faites subir. C'est vraiment pas juste. On voulait juste aller passer nos vacances ici. Parce qu'on a travaillé pour ça, on a travaillé dur, on a économisé. Maintenant, on se retrouve sans travail, sans notre appartement. Notre appartement, on a dû déménager en étant ici. Et imaginez, un souvenir, on a de nul, mon déménagement, ça disait, tiens. The new manala neta na yoachaneza disait à Madagascar à cause de quoi? Pour un putain de foutu de partage. Et en plus, qui datait déjà de 2024. Partage na ton ça faisait partie de la liberté d'expression. Naruptsar. Fantanaruptsar zan.
hitanareo tsara le dosie ny vadiko tao dia nomenareo anao izy nomenareo anao izy ekeko hoe baiko ny azonareo nareo inge ninge nareo hoe itsara marina dia aiza ary le fitsarana marina ataonareo aiza reo mpitsara tsy marina reo reconnaissez-vous en tant que tel dia raiso ny décision anareo manokana io monsieur le président reo mpitsara tsy marina reo esortao reo fa manimba fiainan'olona sady zao ny teneniko anareo a c'est vrai hoe zay zao no nanana occasion nitenenana fa il y a beaucoup de gens any amponjany à cause de Facebook à cause ny Facebook io PDB ny olona any amponjany avoanareo daholo reny avoanareo daholo reny fa tsy atao hitadiavam-bola fotsiny le olona dia avoa atao any amponjany. Voilà ce qui est aujourd'hui. C'est vous qui nous avez dit que Artoukou normal la cause à nous les ptours et efa tseotsony efa nyonga. Donc quoi tout nous avec un matidio am sai les vagues. Te afanareo matidio am sai ezuli este afane mood farabola outra ko le LP nous menareo anay outra am talat, je sais pas. Rambola in senga afaka mademudi am nini. Sa ande itsoka zany zay. Ande itsoka zany zay satria mbola misy an'le LP. Nefa raha mbola LP nitazominareo anay menareo anay eto ohatra ny LP anay nareo ahoana ny afanay mody dia mbola eto ndray zany zay. Zay nge tsisy fidiram-bola eto e. Ande ody ara zay mbola andeha hitady asa satria zay very asa. Ande ody ara zay mbola andeha hitady trano. Efa nareo moramora moa mahazo trano any France zany. Beda ben condition mila feno am'zany. Dia nefa ianao raha tsy miasa zany ianao dia ahoana ny ahafahan'olona mampanova trano anao. Fa bon fantako hoe ho vita ty nareo miteny foana hoe mamela zao mbola nody an'zareo io fa zao teneniko anareo avant que je vous pardonne. Mettez-vous d'abord à notre place. Prenez d'abord notre place à nous. Prenez d'abord la place de mes enfants et de mon mari et de moi-même. Avant que je vous pardonne. Moi, je suis qu'une seule personne, un humain. Je ne pardonne pas. C'est Dieu qui pardonne, c'est pas moi. Si vous voulez notre pardon, demande à Dieu. C'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui et merci d'avoir écouté et partagé cette vidéo au maximum. Je vous donnerai la suite de l'histoire. Si ils vont libérer définitivement ou Bolaïna Ndjaya Nendrasana, ils libèrent dans les vades quoi. Et va 3 mois depuis 19 juillet. C'est les vacances en Guénale. Des manines et Salina. Mvulanay lana satria laza nitsana plus taty hainareo tsara zany aty manana problème aty zany ianao. Tout ce qui bouge c'est de l'argent, tout ce qui bouge c'est de l'argent. Tsy manambola tsony zay avoanareo fotsiny vadiko. C'est tout ce que je vous demande. Et sur les IST de aza asina arakaraka tsony izy tompoko fa zay tsy lozana zay tsy hiverina aty koa nefa satria tanindrazanay ty Madagasikara aty ray aman-dreninay mbola aty andeha mangy ny ray aman-dreninay nalehanay aty hijery ny fianakavianay dia zao ny afarainay. On se retrouve sans maison, sans travail, tout recommencer à zéro alors qu'on a donné tout le mal pour avoir notre vie d'avant. On a donné tout le mal, on a travaillé sans demander rien à personne. Désolé, ok. Merci. Ina ny afatra farany zany satria amin'ny talata no tsarainy izy araka le vidéo efa nataonao zany. Le talata izy mbola tsy tsaraina fa le demandena LP no amin'ny talata ka rehefa hanome ihany le nareo tompoko aza mba LP nomena le vady. Ekena hoe demandena LP no natao satria zay nanao an'le anina raha zay tsy mbola nisy valiny nge le appel le demandena LP
amizay mba ho neritreretina hoe mety mba hanomena amizareo nefa zao kosa fantatra raha tsara hoe mpito rehefa tsy eo a mba libéré définitivement amizay re izy azafady a tena mba azafady mba libéré amizay re izy de mba esory le IST kolenareo anazy de mba andeha oty zay amorona fiainana de para zéro indray hitady azy amelona ny zanakay ampamiratra amin'ny masoandro ny zanakay fa depuis 3 mois nareo motsy mba mipetraka amin'izany toerany reny zany hoe zanakareo manontany foana isan'andro oviny izy ny tonga mandenga amin'ny zanakareo foana isan'andro hoe papa lasa niasa nefa papa angetsy niasa akory ianao miteny foana hoe bientôt izy tonga nefa ianao tsy manana an'le hoe bientôt ovina fa de bientôt mandraba ovina esory amizay izy aza omena aza LP zany nomena anazy fa esory définitive ataovy libéré définitive izy fa zay ny ilainay de andehananay amody andehananay mody amronanay fiainanay tena mba pitié re pitié hitanareo tsara niaratsy ny fitondram-panjakanay teo aloha io mba miova amizay nareo efa tsy eo tsony zareo afaka mba mitsara marina amizay nareo s'il vous plaît. Ya zay zany ny afatra mikasika ny ho an'ny fitondrana vaovao zay mijoro ka ho antsika zany afaka manaraka ny rano voalohany rehetra naharaka ny zavatra andraisany teto.